ny vokatry ny paka hafaliana sy fitiavana. No tantarain'izy ireo tamin'ny fiangonana ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminy. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo. Bidy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika menakavy amin'ny Alahady 12 volana May 2024 Alahady 5 fankalazana ny Paka taona D. Ny loha hevitra aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity herinandro ity dia hoe hafaliana sy fitiavana ny vokatry ny Paka. Ny tenin'ny soratra masina mifamizarana amintsika andalinana ny finoana sy ainana ny loha hevitra izay aroson'ny fiangonana amintsika. Ny vaky teny voalohany ary eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 420 andininy 20 tapany 2 ka hatramin'ny 420 milaza hoe no tantarain'izy ireo tamin'ny fiangonana ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminy. Ambaran'ny boky mitantarany asan'ny apôstôly fa tsy nampiemotra Andry Paul sy Barnabe ny fanenjehana ny fampahoriana natao tamin'izy mirahalahy ireo. Fa vao maika aza nanosika azy toro ny vaovao mahafaly tamina tanàna maro sy nakaherin'ny mpino mba haritra amin'ny finoana. Tsy ny tanany fa nozarainy tamin'izay rehetra nalehany fahasoavan'Andriamanitra azon'izy ireo. Ny vaky teny faharoa ao amin'ny Apokalipsa toko 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 5 tapany 1 milaza ny hoe ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo. Ambaran'ny Masindahy Johany amin'ny alalan'ity vaky teny faharoa ity fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao lavitry ny fahoriana sy ny fijaliana izy. Izany hoe efa nasehon'i Jesosy mialoha amin'ny Masindahy Johany ary ambarany amintsika fa io tany vaovao sy lanitra vaovao io omanin'Andriamanitra ho an'ireo rehetra maharitra manompo azy. Dia Jesosy ary ao amin'ny evanjely Masindahy Johany toko 17 andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30 tapany 1 no manambara amintsika no inona ny toe-po sy toe-panahy ahafahantsika miompy pahasoavana sy hafaliana amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao omanin'Andriamanitra amin'ny olo-pinidina, ka milaza amin'ny mpianany hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Hafaliana sy fitiavana ny vokatry ny Paka. Io ny loha hevitra aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity herinandro ity. Manentana antsika kristianina hanao fandinihan-tena isan'andro io fampianarana entin'ny soratra masina amintsika mamakivaky izao vanim-potoanan'ny Paka izao io. Ka metrahana ny fanontaniana hoe tena kristianina marina ve aho? Satria nambaran'i Jesosy ombenombeny hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny didy izay nambarany tamin'ireo mpianany talohan'ny nanoloran'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana dia ny hoe hifankatia. Ary mbola hamafisy ny ombenombeny ny hoe ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo dia raha mifankatia. Tsy afaka ny ambo kristianina, izany hoe mpanaradia an'i Jesosy, zandrin'i Jesosy Kristy isika, raha tsy manjaka ao amintsika ny tena fitiavana izay tsy hitsinjovana ny tombontsoan'ny tena manokana fa hitsinjovana ny hafa. Satria hoy ihany Jesosy, mifankatiava toy ny tiavako anareo, ary tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra ny mahafony aina ho an'ny sakaizany. Tsarovy ary, fa tsy hafa misaraka amin'ny fiainana maha-kristianina ny hafaliana sy ny fitiavana, ka raha tanterakitsika izany dia ho paka-lalandava ny fiainantsika. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia hitsodrano sy tsimbonantsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.